tsy maintsy tedavana vahaolana ny olana misy eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena hoy ny minisitra vaovao Andriamatoa Raskasien tokony handray ny asany avy hatrany ihany koa ireo mpanabe ireo ary miantso amin'ny sina fitoniana ao anatin'izay tontolon'ny fanabeazam-pirenena izay ny minisitra vaovao io nisongadina tao anatin'ny famondram-pahefana. Anio dia anio dia tokony hiverina ny fampianarana araka ny nambaran'ny ministra ny fanabeazam-pirenena vaovao Andriamatoa Raskasien taorian'ny lanonana famondram-pahefana tao aminy sy ny ministra teo aloha Andriamatoa Paul Rabary sy tetsy amin'ny ministera Etsy-Anosy. Marobe ny mpampianatra izay mbola mitokona amin'izao fotoana izao nefa tsy maintsy ho tanterahantsika ara-potoana ny fanadina fanjakana ka tsy maintsy atao izay hiverenan'ny mpampianatra amin'ny toeram-piasana ary mba ahafahan'ny mpianatra mamerina indray ny manao ny famerenan-desona ny fiomanana amin'izay fanadina fanjakana zay ka izay ny tomako ny rehetrarehetra efa ampelantanako ny fitakiana izy ireo. Maro dia maro ny zavatra ilainy sy takiana efa intelo miataona ny ona tamin'ny sendika hatramin'ny nanirena ho ministra dia inoko fa ho hita tsy ho ela ny marimaritra raisana tsy ho tanteraka daholo tsy azo fafampo manontolo zareo fa ny zava-dehibe dia ny efa ny fanatonanay mba hitadiavana ny lalana amahana tsy kelikely ny olana izay mianjady amin'izy ireo. Iara hidinika ny fomba hanatanterana ny drafim-pampianarana na ny PSE miaraka amin'ireo teknisian'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ihany koa ny ministra vaovao. Efa azo tokoa mantsy ny zato tapitrisa dolara amerikanina entina natanterana izany hoy ny ministra teo aloha Andriamatoa Paul Rabary. Ny PSE dia drafitra efa nifanarahantsika tamin'ireo mpiara-monina atoko amintsika ka efa tena matotra izy io ary ny vola anatanterahana azy dia efa ao ny ampahany be ka tsy misy antony tsy anombohana ny asa ifandray amin'ny secrétaire Andriamatoa secrétaire général rehefa avy eo satria izy sy ny ekipa no namolavolana zany PSE zany dia iarahanay mijery ny fomba izay ahafahana manatanteraka an'izay PSE izay tsy misy atakandro. Nitsindrin'ny ministra ny fanabeazam-pirenena ihany koa ny fitadiavam-bahaolana mba hanomezana asina ny mpampianatra eo amin'ny fitantanan-draharaha na eo amin'ny ministera foibe zany na eny anivon'ny DREN na eny anivon'ny SISCO. Neona tamin'ireo sendika eo amin'ny sehatry ny fanabeazana teny tokotanin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena eny Anosy araka izany Andriamatoa Raskasien ary nilaza fanangana cellule de crise miaraka amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ahafahana mandinika sy manatanteraka ny fangatahana izy ireo. Ny antso azy ireo kosa hiverina mpianatra ihany koa ity ministra ity mba tsy hiahaka ireo ankizy mpianatra.